arivo sy iray alina sy valo hetsy dolara sisa mivola anatin'ny antsoina hoe basket fond. Etsy ankilany mbola olana lehibe ho an'ny semita ny ahitana raiky ambin'ny folo tapitrisa dolara ilaina amin'ny fanomanana sy ny fikarakarana fifidiana kominaly io. Ankoatra ny lalàna feno fitsinjaram-pahefana izay mbola andrasana hatramin'izao. Hatreto tsy mbola misy ny vahaolana mahakasika an'izany raha tsy hoe ny fanjakana no andray-tana amin'ny fikarakarana izany. Vola 10 miliara avy amin'ny bois de rose no mipetrapetraka ny ivelany ka tokony ampidina eto ho ny candidat filoham-pirenena teo aloha Rabe Tsaroana Silva izay vahiny fandarana tafatafa tao amin'ny onjam-penikolo androany maraina. Mikatso ary mampijaly ireo mpandraharaha malagasy sy ny orinasa malagasy ny rafitra misy ara-toe-karena eto Madagasikara amin'izao fotoana izao raha ny fanazavany ary septra ny toe-karena ankehitriny. Fifandraisan-davitra sy ny fahitalavitra nomerika raha nilaza fa vonona andrian'ireo tompon'ny orinasa serasera ny filoham-pirenena era-jonary mampianina amin'ny fahatongavana eto an-tanindrazana ny 17 septambra izao. Tsy niandry izany ny ministra ny serasera fa avy hatrany dia nidroso tamin'ny fanolorana ny orinasa iray ampiasana vola roa tapitrisa dolara avy amin'ny sinoa ka ny fanjakana no tompony 150 isan-jato ny petragola amin'ny orinasa io. Fanomanana fidiran'ny mpianatra sy ny fijerena lafiny sosialy mimponina eo amin'ny fambolena fanampiana no nentin'ny VMMM na ny vehivavy malagasy miara-miainga ho an'ireo tantsaha tany Ambatovavalo, Ambohimanga ary Sabotsy namehana tamin'ny herinandro lasa teo. Mbola ataony amin'ny faritra hafa ny hetsika ho an'ny fikambanana. Any ivelany, olona miisa 50 no nahitana trangana Ebola ary voapirofo ao Sierra Leone. Mahatratra 70 kosa ireo ezarazana hita ka nalevina tao anatin'ny 2 herinandro farany nanaovana ny fitetezan'ny tokantrano nataon'ireo mpilatsaka an-tsitrapo tany toerana. Maro anefa ny fanakiana azo tamin'ity hetsika ity noho ny lesoka hita teo anivon'ny fahaizan'ny mpilatsaka an-tsitrapo ireo. Ny andin'izay avy hatrany. En septembre, dépêchez-vous, du grand spectacle arrive sur Canal+. Ben voilà! De qui s'agit-il? Mais qu'est-ce qu'ils ont, Jerry? Qu'est-ce qui se passe? Demain, je m'y tiens, je prends ma journée. Oh non, mais parce que j'ai tout négligé. Les films et les séries qu'on aime sont sur Canal+. Et exceptionnellement pour la rentrée, le décodeur est à 5 milliards. 5 milliards seulement. Pour tout abonnement, prélèvement bancaire dès le bouquet évasion. Du 15 au 20 septembre uniquement. Rendez-vous en boutique et distributeur agréé Canal+. Zeta-tiavinao, hitanao avokoa. Premier choix, première qualité, TV LED, marque originale, subwoofer, synthétiseur, lecteur, sonorisation. Hitanao any amin'ny magasin Baolay. Baolay ny tsara hatrany. Avec Premium by Jovena, roulez plus, dépensez moins. Puissance, fiabilité, confort, économie. Nouveau, taux de soufre réduit dans notre gasoil. Jovena, le plein d'énergie. Exceptionnellement pour la rentrée, le décodeur est à 5 milliards. 5 milliards seulement. Rendez-vous en boutique et distributeur agréé Canal+.
Ankafaliana trano tomboky lasy tombokivavy ny tsy tiany indray tokantrano amin'izao takarivo izao ampanajana no ansananao anaraka ny vaovao eto amin'ny KOLO TV hatramin'ny farany. Vaovao mahakasika ny fikarakarana ny fifidianana kominaly avy hatrany no isantarantsika ny fampalam-baovao amin'ny ity hariva ity 7 arivo sy iray alina sy $20 sisa no vola ampelatana ny senita tao anatin'ilay antsoina hoe basket found amin'izao fotoana izao vola $220 nefa no vola ilain'ny senita ikarakarana ny fifidianana kominaly mbola ao anatin'ny fifampiresana amin'ireo mpiara-miombina antoka mikambana eo anivon'ny pasem ny senita itoizan'ny fiara-miasa izay tokony ho tapitra amin'ity farany ity taona 424 ity hatreto mbola tsy fantatra izany na ho hita io vola anaovana ny fifidianana kominaly izay tsy tratra amin'ity taona io ka voatery ho totsaina amin'ity taona amin'ny taona 2024 Andry Arsan. Ny andin'ny fahafolo teboka voalohany eo amin'ny tondrozotra no nilaza fa hatsangana ny senita ikarakara ny fifidianana filohan'ny repoblika sy ny solombavambahoaka ary ny fifidianana ny anivon'ny komina. Mbola azon'ny senita atao tanteraka arak'izany ny fikarakarana ny fifidianana kominaly. Ny filoham-pirenena ihany koa no manana fahefana mamarina ny asan'ny senita rehefa vita ireo andraikitra nankinina tamin'ireo. Vita zay ny fifidianana roa, fifidianana filohan'ny repoblika sy ny fifidianana solombavambahoaka fa ny fahatelo izay mbola miantona kely dia ny fifidianana kominaly zany dia efa miomana ihany ny senita amin'izay fa io moa dia mbola misy andrasana ihany satria na ireo lalàna mikasika ny izavy ny commune izay anaovana ny fifidianana zany iny mbola tsy nivoaka. Mbola olana lehibe ho an'ny senita ankehitriny ahitana $220 ilaina amin'ny fanomanana sy fikarakarana io fifidianana kominaly io ankoatra ny lalana amin'ny feno fitsinjaram-pahefana izay mbola andrasana hatramin'izao. Tsy misy afa-tsy $700 na $270 miliara nefa ny vola natokan'ny fanjakana malagasy ho amin'ity fifidianana kominaly ity. Efa misy anefa ny fifanantonana sy ny fifampiresahana eo amin'ireo mpiara-miombina antoka mikambana eo anivon'ny pasem sy ny senita araka ny nambara ny sekretera mpanateraky ny senita. Ny pasem nefa amin'ny mpamatsy vola sasany dia efa mitapitra amin'ny 424 ny fanampiana omeny fa ny senita efa mieritreritra ny hoe anao fifampirarahana mba ahafahana manohy an'izay fiarahantsika miasa amin'ny fianakavianambe iraisam-pirenena izay zany eo amin'ny fanatanterahana fikarakarana ny fifidianana kominaly. Mandritra ny fivoriana ra-potoana faharoa ny antenimieram-pirenena amin'ny volana oktobra ho avy izao ny andiniana ny teti-bola 2024. Ampitombo ny vola anaovan'ny fifidianana io ve ny fanjakana sy ny solombavambahoaka fifidian'ny fotony izay tena hisafidianan'ny olom-pirenena feno 20 taona izay tantana azy ireo mivantana eny amin'ireny vondrom-bahoaka patra hitsinjaram-pahefana ireny. Vondrom-bahoaka izay lazaina trano fa fototry ny fampandrosoam-pirenena. Lafim-baovao afaka kosa indray manontona vola be 5.10 miliara ariary anaovana ny fampihavanam-pirenena ny fanjakana hatreto tsy fantatra hoe ahoana no ampiasana io vola io an'olotra boky ny CRN afaka 3 andro tsy mbola mahafantatra izany na ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy na ny ministeran'ny serasera izay nomeny gouvernemanta andraikitra aka ny hevitry ny rehetra amin'ny fomba hanatanterana ny fampihavanam-pirenena eto Madagasikara samy nilaza fa tsy misakana ireo izay liana amin'ny fantanterana io fampihavanam-pirenena io izy ireo saingy ny filoham-pirenena no antokana afaka mantanteraka izany. Andry Arsan hatrany. Manamafy ny avy eo amin'ny ministeran'ny serasera filazam-baovao ary ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana fa efa nisy ny dinika ary mbola itoy dinika ho amin'ny fomba natanterana ny fihavanam-pirenena izay nankinina tamin'izy ireo io. Ny filoham-pirenena sy ny prime ministre no anaovan'izy ireo nitatitra ny fihaonana rehetra aoriana kely ao. Tsy manavak'izay rehetra te aneo hevitra mahakasika io fampihavanam-pirenena io anantona sy ifandray aminy avy eo amin'ny ministera na dia tao anatin'ny fahanginana tanteraka aza nanaovan'izy ireo ny fampihaonana voalohany ny rehetra tamin'ny farany volana aogositra farany teo. Fanamafisana ny firaisan-kinam-pirenena ho amin'ny fampandrosoana ny firenena dia efa misy ny efa ny fampiresaka tato ary ny fampidinika tato io anefa ny fampidinena dia mbola ho hitarina isansehatra maro ary tsy misy atao tompotrano mihono ny vahoaka malagasy izay maniry ny ampandrosoana ny firenena ty ao anatin'ny filaminana
sy ny firaisan-kina ny samy malagasy. Zava-dehibe ny fampihaonana nataon'ny ministeran'ny serasera filazam-baovao ary ny fifandraisana amin'ny andrim-panjakana io amin'ny CRN, saingy tsy mahasakana izy ireo hanohy ny asa efa nifotorany tao anatin'ny 20 taona nijoroany ho amin'izany fampihavanam-pirenena izany ity fikambanana ity. Fotoana ihany koa ny antso ny ministera ary sambany zany teo amin'ny tantara misy andrim-panjakana iray miantso mba hidinika momba ny fampihavanam-pirenena tao anatin'izay 12 taona nanaovana fanentanana hoe kiondalana tsy azo idivirana io raha tiantsika no anangana firenena vanina. Mbola tsy nahazo filazana momba ny hoe inona ny toyiny ka miandry ny antsony zareo kanefa amin'ny lafiny anankiray ihany koa dia manohy ny asa tokony ataony CRN. Efa nisy ny fihaonana nataon'ny FFM manokana tamin'ireo fikambanana mahery ny 50 nidinika ny endrika ny tanterana ny fampihavanam-pirenena. Aorian'ny fankakevitry ireo olom-pirenena avy any amin'ny faritra no aloran'ny FFM nitahirin-kevitra vitan'izy ireo ny filoham-pirenena izay nanatanteraka io fampihavanam-pirenena io. Ka le fampihavanana amin'ny filoham-pirenena zany tsy tiany ho isy mahatsiaro-tena fa hoe tsy ao anatin'ny acteur ny fampihavanana ny olona anankiray na vondrana anankiray. Ka zay nde anisany zavatra nyteneny taminay hoe jerevinareo zay atitinareo zay manaova évaluation nareo dia ohatra zay moa efa nanao taritany amin'ny panorama ny antso ire fikambanana izay hoe manao ny fampihavanana miantso amin'ny fampihavanana efa nataonay taloha ny fihaonana tafiloham-pirenena fantatrareo zany tena nisy namaly ary tsy nampoizina hoe fiteny ihany tsy nampoizina fa any amin'ny 150 ny fikambanana tonga ary samy namoaka hevitrany ary tena navelom-bolo zany ny famoanjareo le hevitry ho an'ireo fikambanana any amin'ny 150 mahery tonga tarita amin'ny panorama. Vola mitetina 10 miliyara sasany no teti-bola ampiasain'ny FFM araky ny teti-bola nasipantsiana taona 2024. Nilazany mbola tsy afaka manome fanazavana ny mpanao gazety ny tompony andraikitry ny fitantanana eo anivon'ny FFM fa mbola anaty fivoriana ara-potoana mandinika indrindra ny ampiasan'io vola io. Ny fisina teti-bola toy izao ve no mety antony mamparisika ireo fikambanana maro samihafa manolo-tena hikarakara ny fampihavanam-pirenena. Fametrana ny haute cour de justice nanome tokony ministeran'ny fitsarana fa otratra ny 12 volana takiany lalam-panorenana fa tsy maintsy ametrana ny filoham-pirenena izany tsy ho feno hatramin'ny 20 janoary nefa ny fepetra rehetra ahafana mametraka ny mpikambana rehetra eo amin'ny fitsarana manokana manamahay fa hitsara filoham-pirenena sy tompona ndraiky mpanjakana ambony na izany aza misy ihany ny fepetra tokony arahana amin'ny fampijoroany ity andrim-panjakana ity ho hiatran'izy ireo Ernirina Rabary. Efa-bolana sisa dia tsy maintsy ajoro ny haute cour de justice raha tsy izany dia voahitsakitsaka ny andininy fa 17 ao amin'ny lalam-pandrenana izay manery ny anangana izany 12 volana ao aorian'ny fianianan'ny filopon'ny repoblika. Azo atsangana avy hatrany izany na tsy feno aza ny mpikambana ao aminy hoy ny mpahalalana iray nefa tsy afoana ny tsy maty manota akory. Fa ny hevitra zany dia leo nizaniza ary zay moa zany nefa ataontsika hoe iarana irazao tontolo zao dia nizaniza nanao ny tsy mety dia makany amin'ny fitsarana iraisan'ny daholo be na ny tribunal de droit commun fa hafahafa be raha hoe eloka mitovy dia ny sasany mandeha makany amina fitsarana tsaratsara kokoa zay sarotra kokoa ny atongavana amin'ny fanameloana ary ny sasany makany amin'ny fitsarana iraisan'ny daholo be. Ny karazan-keloka rehetra mifandraika amin'ny tompona ndraiky mpanjakana sy ny asany no tsarainao amin'ny haute cour de justice ary ireo raha keloka manomboka amin'ity repoblika fa efatra ity izany hoe tsy afaka hitsara ny raharaha lavarimanana intsony ny haute cour de justice noho ny fisian'ny didim-pitsarana efa nivoaka manameloka azy asa terivozona mandra-pahafaty raha tsy hoe izy no hampiakatra izany amin'ny aparatonga pitsarana io. Raha tsorina izay mety ho eloka mahakasika ny mpitondra ankehitriny no raharaha voalohany mety ho sahaniny haute cour de justice io raha tafajoro izany. Rehefa tonga ny 12 janoary 2024 tranga maromaro no mety iseho. Io andinina fahenina amby 70 ihany no nanome fahefana manokana ny fisarana avy banapandrehana hoe anongana na tsy anongana ny filohan'ny repoblika zany zay hoe tsy natsangana le haute cour de justice tao anatin'ny fiam-potoana raha zany lalam-pandrehana. Raha tsy misy mangataka zany satria hoe zay manana tombontsoa mangataka zany raha tsy misy mangataka dia eo ihany izy fa raha misy mangataka zany ny fanonganana azy na hoe mangataka ny déchéance
dia am'izay vao ny afaka amin'ny manana maefa ny fisaranavo a momba ny lampandrenana. Efatra amin'ny taona raiky amin'ny 770 no nahenona ny tokony ametrahana ity haute cour de justice ity, saingy tsy nisy nahatanteraka izany ireo mpitondra ny fandimby. Raha ny fivoaran'ny raharaham-pirenena ankehitriny sy ny anaran'olona manam-pahefana maro voarohirohy amin'ny fitrandrahana ny harem-pirenena sy ny fanaovana afera hatramin'ny alatra volam-panjakana isan-karazany araky ny atota taratasy eny anivon'ny Bianco sy ny samifinina, maro ny manam-pahefana no tsy nakasitraka ny fametrahana izany. Hipetraka ho tantara araka izany raha toa ka anana fahasahiana tena ametraka izany marina ny filoham-pirenena ankehitriny. Vaovao politika isan'ny nandrasany maro tamin'ity anio ity ny fanambarahana izay nataon'ny filoha teo aloha marika ravalomanana tsy nisy afa-tsy iray minitra sy sasany teo anefa ny antso ataribia nataon'ity filoha teo aloha ity avy any Afrika Atsimo ho an'ireo izany tetsy amin'ny makroandro any volakandro. Ny tena ventiny dia afatra ho an'ny mpitondra fanjakana hoe aza terena no zavatra tsy tianay atao izahay. Avy niona tamin'ny troikany Sadek ity filoha teo aloha ity tao amin'ny hôtely lehibe tao Pretoria Afrika Atsimo raha ny vaovao azo hatrany nambarany fa hoe hanampy azy amin'ny fampidiana azy eto ny troika ary nilaza izy fa tsy hiteraka korotana ny fiverenany eto fa fiara-miasa no tadiaviny fanontaniana mbola manitikitika ny sain'ny mpanara-baovao ny hoe vonina ny hiverinety marina ve ny filoha teo aloha marika ravalomanana ankoatry ny raharaham-pitsarana mbola miandry azy eto Madagasikara sy ny pasporiny mbola manana raharaham-pitsarana ihany koa ny tenany atsy Afrika Atsimo. Faraky nefa narahinao tany anatin'ireo lohatenim-baovao vola 10 miliara avy amin'ny Bois de Rose no mipetrapetraka ny ivelany ka tokony ampidiny eto ho ny kandida filoham-pirenena teo aloha Sylvain Rabetsarona izay vahiny ny fandarana tafatafa tao amin'ny KOLO FM mandroany maraina mikatso ary mampijaly ireo mpandraharaha malagasy sy ny orinasa malagasy ny rafitra misy ara toe-karena eto Madagasikara amin'izao fotoana izao raha ny fanazavany hatrany sepotra ny toe-karena ankehitriny. Fanadidina. Efa nahazo vola tamin'Îles Éparses amin'ny frantsay ho Sylvain Rabetsarona mila jerena akaiky momba ireo nosy malagasy ireo. Tomponitsika fa le cogistance dia mety amiko loatra nefa raha tika indray tompony fotsiny amin'izao koa tsika tsy mandraiky efa dia mila partenariat zany tsika fa zao kosa tsika ny chef de file tsika mifidy hoe iza ny araka amintsika tsika ny tompony dia tsika no miteny hoe nareo mi-exploité andraratsika frantsay moa zany nefa fantatrao moa fa nahazo vola tamin'io frantsay nisy 20 millions d'euros izay sa 26 dia maromaro ny vola virainy zany an'le izy vola kely fa aty izy mety ho betsaka raha izy ny congestion dia efa cogestion dia efa sy zarainy reny vola iny atsika ny atrasa nohatra zany satria zany tsy nera tamintsika dia efa nampanofanina nangalany vola hitra anaovan'ny olona ity da le toerana. Ilana fandraisana fepetra ihany koa ny tontolon'ny fandrarahana ary misy fampitsim-bola goavana mandeha ankehitriny noho ny vola avy amin'ireo afera amin'ny volamena sy Bois de Rose teto. Maro ny entana miditra avy amin'ny vola maloto raha fahitany raharaha ara-toe-karena eto ary mamono ny toe-karena izany indrindra ireo mpandraraha malagasy. Taraina mihitsy ireo mpampiditra tomobile tena le tena manara-dalàna, mpampiditra tena fanafody tena mpanara-dalàna, mpampiditra pena tena mpanara-dalàna nitsoaka matandraka satria tonga avany entana dia izay no atao hoe bartera zany entana babindorosy mivady nefa tsy azo atao trony zany troko moa zany dia izay no manakorotana fandrana atao amintsika reny trano hitanareo mijoalajoala be reny dia reny zavatra reny zany maty ny ekonomia satria ny olona reny olo reny vitsy azonareo ataotsika mampolina izy nohatran'izany fa le tena miasa amanarivony amanaliny manara-dalàna mandoetra manam-pitampandrakana reny tsoka natandraka reny satria reto mbola tsy andoetra koa reto satria mbola ao anatin'le circuit an'le tena maizina zavazavatra zany tokony diovina farany aingana dia aingana mihitsy. Andray andraikitra satsiany fanjakana finiavana politika no vahaolana hoy ity mpandraraha ity nefa io no tsy misy ankehitriny. Misy vola be ahafahana manao zavatra eto Madagasikara ankehitriny fiiny ny olombitsy sy ny mpanao bizina ny ivelany. Teneniko anao fa mba de vola amina milliard de dollars mipetrapetraka ny ivelany any ary fantatra daholo misy anazy ko maina moa raha saina mody reny nasoavana firenena zay le izy ary tsy manana chance mihitsy raha mbola le circuit informel amin'ireny mbola mandraka zaketo zany le zao zany tena hoe vahaolana tena hoe mba solution tena hitako hoe anankiray fa tsy vahaolana koa le
boaka tsisy tsony ny impunité. Ohatra iray tamin'ireo sehatra ara-toe-karena maro ny resaka bois de rose nandritra ny fandaharana tafatafa atao amin'ny ozapeo Kolo FM androany maraina. Dia izay koa ny tirantsika eo amin'ny tontolon'ny serasera mivoatra ny vaovao momba ny TNT manao amboletra apititra ireo orinasa izara ny TNT ny ministeran'ny serasera raha nilaza fa voninaindray ireo tompona orinasa serasera ny filoham-pirenena era-Jonary Mampianina amin'ny fahatongavana eto an-tanindrazana ny 7 septambra ho avy izao tsy niandry izany ny ministra ny serasera fa avy hatrany teny Roso tamin'ny fanolorana ny orinasa iray izay voalaza fa hametraka izany eto Madagasikara. Sitraka Ravony Arson. Orinasa iray izay voalaza fa malagasy saingy ampiasan'ny sinovola $10 no manangasanga amin'izao fotoana izao fa vonina izara ny teknolojia TNT. Ny fanjakana ho tompony 150 ny petrabola amin'ny orinasa io. Raha ny fampanantenana omenty orinasa vonina izara ny TNT ity ho maimaim-poana na ny fahazahoana ireo fahitalavitra any ivelany aza. Fahitalavitra miisa 770 no azo amin'izany. Ny chaîne locaux rehetra avy eto Madagasikara dia miditra ao anatin'ny chaîne tsy andovana vola ihany koa fa ny garantiany no tsy afaka mipetraka satria amin'ny chaîne en clair anazy amin'ny fotoana tian'ny fanjakana hanapahana ny fandehanany dia mijanona izy part de marché ny sinoa win-win io zavatra io mahazo tombony ny malagasy dia mahazo tombony ny vahiny fa hitanao teo aloha izy raika amin'ny 50% mihoatra no an'ny malagasy ary natolotra ho an'ny malagasy ny ORTM sy ny ministère ary ny gouvernement le izy fa tsy nitazomin'ny malagasy tsotra le izy na malagasy privé tao anatin'le izy. Fantaniana maro ihany koa no mipetraka momba izany. Ahoana no azahoana antoka fa tsy lafy ny ara-politika no atapaka ny fahitalavitra iray mandeha amin'ny TNT amin'ny rafitra io. Voalaza fa tsy maintsy mandalo amin'ny CSA na ny ORTM avokoa iray volana meloa ny fandaharana rehetra vo azo alefa. Tsy maintsy ilaza sy anao izay mety amin'ny fanjakana ve izany ny fahitalavitra rehetra mba tsy ho tapaka. Efa fanapa-kevitra mazava ity ndraisin'ny ministera ity fa izao no endrika hitondran'izy ireo ny fampidirana ny TNT eto Madagasikara. Raha mbola miandry ny fionana amin'ny filoham-pirenena arak'izay nampanantenainy filoha-Jonary Mampianina ny alohan'ny naingana teto Madagasikara ireo orinasa tserasera malagasy tsy niandry izany kosa fa avy hatrany tena indray fanapa-kevitra anao dingana hafa ny ministry ny serasera. Nievitra ny tsy anisy lanjany ny vokatry ny fionan'ny filoham-pirenena sy ny patron de presse ve ny ministry ny serasera taorian'ny lalàna momba ny cybercriminalité dia izao mananganady amin'ny orinasa tserasera izao indray ny ministera. Ny fametrana ny fehezan-dalàna na ny cadre juridique momba izany no tokony mbola horesana amin'ny filoham-pirenena. Zavatra fa mihitsy anefa no ataon'ny ministra. Hatreto aloha izany mbola fanapa-kevitra sy paikady ny ministeran'ny serasera ihany ity fandrosoana makany amin'ny fametrana ny TNT ity tsy nanatrika ity fionana tamin'ny mpanao gazety ity ny patron de presse androany no ny mbola fiandrasan'izy ireo ny fionana amin'ny filoham-pirenena aorian'ny 7 septambra ho avy izao. Dia izany koa ny tirantsika eo amin'ny pejin'ny sosialy mijaly amin'ny fahazoana rano fisotro madio ny faritra Avaradrano amin'izao fotoana izao amin'ny 2 ora maraina ka hatramin'ny 3 ora maraina ihany ny rano mandeha efa taonany maro izao napetraka androany ny vady fototra amin'ny fanamboarana sy ny bendrano amatsiana ny ampahany amin'ny distrikta Avaradrano afaka 7 volana no vita tanteraka ny fotodrafitra sy fanadihadiana. Mponina 7 mahery no mijaly amin'ny tsy fahazoana rano aty Avaradrano indrindra eto amin'ny komina Sabotsynamena sy Manandrina. Adiny 2 isan'andro no mandeha ny rano amin'ireo mpampondrano ety amin'ny manodidina. Maharitra eo amin'ny 7 volana eo raha ela indrindra dia vita ny asa. Ny tombony moa izany dia hoe hatanjaka ny pression an-drano eto anivon'ny komina Sabotsynamena sy ny faritra Avaradrano ary tsy hijaly intsony ny vahoaka amin'ny rano satria tsy havenina fa amin'ny 2 alina ny fandehana ny rano aty amin'ny komina Sabotsynamena mijanona amin'ny 3 maraina na mahitany io na fahavaratra. Efatra amin'ny taona 790 no nahazo rano fisotro madio ny tetỳ amin'ny faritra ity. Ny simibendrano eo Analamahitsy no mamatsy rano ny tapany avaratra iray manontolo hatr'izay. Noho izay tsy ampy ny rano tonga aty an-toerana ka anton'izao fanamboarana izao. Fotodrafitr'asa izay vatsian'ny fanjakana Britanika vola.
Depuis janvier 2013, hatramin'ny volana janoary 2024 efa $400 izay ny famajimbolana tolotry ny fanjakana britanika ho an'ny tetikasa ranosoa sy fidiovana. Pompin-drano 420 no efa namboarina na manerana any Madagasikara. Nisy ihany koa ny fanasandamba 420 trano fivoahana 420 amin'ny sekoly. Komina 220 no efa niara-ny asa ary olona 5,7 mahery no efa nahazo tombotsoa. 5,000 bénéficiaires. Avy amin'ny ren'ny rano ny mamba no akanany rano. Arivo metatra toratelo isan'ora ny rano zakan'ity simben-drano ity. Eto no asiana ny toerana anadiovana izany alohan'ny anaparitahana azy amin'ireo tanàna manodidina. Tonga tetỳ toerana nitarika izao fametrahana ny vato voalohany izao ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernemanta niaraka tamin'ireo ministra vitsivitsy ka isan'izany ny ministry ny rano no amafisiny fa zava-dehibe tokoa ny rano. L'eau est indispensable pour l'homme. Ilain'ny olona eo amin'ny asa rehetra ny rano. Tsy misy fandrosoana raha tsy misy rano. Noho izany ny fahazahoana rano fisotro madio, fidiovana ary fanadiovana dia isan'ny asa fototra ataon'ny ministeran rano, mitovy amin'ny fahasalamana sy ny fampianarana izany. Au même titre que les services de santé et de l'éducation. Fa manomboka ny asa ary mbola maromaro ireo fotodrafitrasa mila hatsangana anatanterahana izao famatsin-drano aty avara-drano izao. Isan'izany ny fananganana ny toha-drano sy ny station d'épuration. Afaka 9 volana eo izany vao ivany olan'ny ponina amin'ny rano aty avara-drano. Eo amin'izay pejy sosialy izay hatrany tsy amin'ny fotoana ny fampelezan-kevitra ihany no afaka anaovana asa soa hanampiana ny mpiarabelona ho fanohizana ny vinam-piarahamoniny malagasy miara-miainga nisy ny fanampiana ara-tsosialy izay nataon'ny vehivavy malagasy miara-miainga ho an'ireo tantsaha sy ireo any ambanivolo amin'ny fambolena sy ny fampidirana mpianatra. Nandalovan'ny fikambanana ny teny Ambatovahavalo Ambomanga ary Sabotsy Namena tamin'ny herinandro farany teo. Fanadidina. Mahatratra 700 ny mpianatra ety amin'ny komina Ambatovahavalo no mianatra amin'ny EPP. Ambatovahavalo izay isan'ny tafiditra anatin'ny distrika Natsimndrano amin'ny lalana mizotra makany miadana Andramasina iny. Mahalona ny faharatsian'ny lalana miditra amin'ity komina ity, mahatsiaro sahirana ireo tantsaha amin'ny famoahana ny vokatra. Ireo tantsaha izao sady ray aman-dren'ny mpianatra ihany koa. Olana ho azy ireo eto amin'ny komina Ambatovahavalo ny fahalafosan'ny entana misy ao an-tsena indrindra fa ny fitaovam-pianarana. Ka ho fanamaivana amin'izao fidiran'ny mpianatra izao ny fanomezana azy ireo fitaovam-pianarana maro samihafa ho an'ny zana-bahoaka. Fa tokony hotohizana koa fa tsy atao mandalo fotsiny hoe androany ihany dia tsy miverina tsononareo. Afaly fa izany hoe mbola tsy mahatakatra mividy aloha andrama dia reto zavatra kely reto no voavidiko izay no maniko. Mety fa tohizy. Izy aloha izany mba azo lazaina hoe mirarirary ihany sao mividina kahie fitaovam-pianatra izany mba azo atao hoe moramora mba efiny tantsaha izany aloha amin'izao. Dia tena mahafinaritra ilay izany rehefa mba misy olona tonga ohatr' izao izany mba hoe mba misy eny amin'ny tantsaha izany ilay izy. Tena misy tena tombontsoan'ny tantsaha mihitsy ho an'ny olona mandray famokarana. Saika mitovy amin'izany avokoa ny olona ny mpiray-tanindrazana ny ambanivolo tahaka ny tany Ambatovahavalo ny teto Ambohimanga. Misy ny zezika natoraly io fanampiana ireo tantsaha any ambanivolo miaraka amin'ny karazana masom-boly samihafa. Varotra fanampiana ny mpiray-tanindrazana ahafahany mahazo mora ny zezika ilain'izy ireo no nataon'ny vehivavy malagasy miara-miainga tamin'ny herinandro farany iny. Tanjona ny fanampiana sy fampandraisana andraikitra ny tsirairay amin'ny fanatsarana ny asa fiariny. Asan'ny sitrapo no atao, ka misy ny fanampiana hanamaivana ny andavanandron'izy ireo raha ny tao amin'ny komina Ambohimanga. Dia efa ela nangetaheta mitady olona hoe mba hanorana amin'ilay resaka io fambolena voasary io. Dia nefa tsisy dia zao nefa zao nahita dia tena faly izay ny antony. Nentana antsika vehivavy raha misy zavatra ohatran'izao dia tamintsika vehivavy mba hiditra amin'ilay fikambanana mba hanantona hosa zany mba hanontany fa tsy homenatra na hipiripirina. Mahafinaritra ny vidina satria tsinona mba ao ilay mba feana mividy kely anay majinika tombontsoa kely ho an'ny ankizy. Entana aloha sao dia fazazany hoe mirary. Izay no tonga ny vilin'ika mandehandeha hoe andeha aloha ny tsy haika ilay vidy vatra mba mitakatra fahefa-mividy. Ny tohizan'izao ezaka ataonao izao dia mba ahafahan'ny rehetra mba mandray anjara amin'ny famoran'ny entana.
Maro amin'ireo ray aman-dreny izay resy lahatra no niditra mpikambana amin'ny fisiany fifampitaizana ao anatin'ny fikambanana VMMM. Ity fikambanana ity izay misahana asa sosialy amin'ny alalan'ny fifanampiana nefa ihany koa ny fampianarana ny tsirairay andray andraikitra. Ity sabotsy namehana maro ny mpividiny nahatsapa fa tena nanampy azy ireo ny elanelam-bidy misy amin'ireo entana ireo sy ny vidiny eny an-tsena. Tena tsaroko maivana kosa aloha e. Mba mitsinjo amin'ny majinika. Izay zany le nitiavako an'le izy raha mba ohatra zany ny olona tonga filoham-pirenena mety mba novidim-piainana na ary mety hiaina. Tsara le izy indrindra amin'izao akatoko ny fidiran'ny mpianatra izao. Satria za zao tonga dia vitako eto le izy za mieritreritra hoe firenena be aho hoe betsabetsaka le vola nefa mieritreritra hoe 50 000 araka le izy dia ampy. Kay mampandroso le izy satria efa midina ifotony izy. Tokony toy hatrany. Tsy hatrety ihany fa hatrany ambanivohitra rehetra any. Tanjona ny aretan'ity tetika asa ity mba hanomezana fahafapo ireo ray aman-dreny sy ny malagasy rehetra. Mandritra ity herinandro ity, ny talata any amin'ny tsena ny talatany Volonondry, ny alarobia tsena Ambatomanga, ny alakamisy tsena ny Mahamasina, ny zoma tsena Ankadinandriana ary ny asabotsy ny tsena ny Mahintsy no andehanany ity fikambanam-behivavy ity. Ho azy ireo, asan'ny sitrapo ary fanampianan'ny mpiarabelona ity atao ity ary tsy andresaka rama. Iveny eto andrenivohitra kosa indray sika ato anatin'ity vaovao manaraka ity sy toeram-pivarotana na centre commercial iray etsy amin'ny parkina ambanin'ny tany an'olo ireo trano sy toeram-pivarotana eo amin'ny esplanady Atsoatsy mpivarotra maherin'ny 20 no voatery esorina sy ny tapaky ny volana oktobra ho avy izao. Tetika azy izay mitetina 3 hatramin'ny $7 na efa andro vitsivitsy aza nefa tsy mbola nisy ny fampandrenesana ireo mpivarotra ireo. Michel Arnarzona no mitatitra ny fanadina mahakasika izay. Manomboka eo amin'ny trano fivoaham-bahoaka mandrapatonga etsy amin'ny crèmerie Analakely. Ireo no voakasika ny fanesorana etsy amin'ny esplanade Analakely. Raha ataony katsika tsotsotra, mpivarotra maherin'ny 20 no voatery eo amin'ny toeran'io amin'ny tapan'ny volana oktobra ho avy izao. Hatreto anefa na efa andro vitsivitsy azy, tsy mbola nahazo fampilazana ireo voakasika izany fa siosy ny resaka trano no hamaritan'izy ireo izany. Resaka enonay mpivarotra ty hoe androany no ametraka tsangam-bato. Dia nefa izay mbola tsy nahazo fampandrenesana, mbola tsisy taratasy tsisy ninino. Ny taom-birao an-tsena zany nandrenesana izay. Dia nefa raha ny tena izay tokony hahazo taratasy ohatra hoe fampandrenesana hoe mialinareo amin'izao dia mena préavis ohatra ny ohatr'izany. Tsy mety, tena tsy mety aminay fa ity nge asa le izy dia izay tsy mampety anazy. Sady tsy mety le hoe alalana tampotampoka be, tsy mety. Afindray izy ireo, izy fanorenana arabola omen'ny commune ve, ny ankamaroan'izy ireo izay ara-dalàna avokoa, ao ny poissonnerie, ny mpivaroboky, ny cybercafé, ny mpivarotra hani-masaka hatramin'ny mpivarotra amoron-dalàna maro. Tsy mbola fantatra hatreto ny valon'ireo fanontaniana ireo. Etsy ankilany, eo am-piandrasana ny taratasy avy eo anivon'ny ministera miandraikitra izany eo anivon'ny commune, alohan'ny hanombohan'ny tetikasa. Tetikasa izay mitetina 3 hatramin'ny $700. Raha ny fanazavana, toerana fiantsonana mahazaka fiara misy 570 sy 300 sy toeram-pivarotana lehibe iray no kasain'izy ireo ahorina eo amin'ny toeran'io. Raha ny fanadihadiana nataonay, fifanarahana eo amin'ny commune sy ny Mauriciana io tetikasa io. Trangam-piarahamonina kosa no izatsika ny fampahalam-baovao lehilahy iray malaza mpanendaka sy mpanao sity mahery teny Akazotoa no saron'ny mpitandron'ny filaminana ny 17 septambra farany teo ary nanondry ny namany mpiara-manao asa ratsy aminy. Nandritry ny fisavana ny tranon'izy ireo lahy ireo no nahitana poketra marobe, baiboly misy anaran'olon-kafa fanalahidy misy 500, antsy lava lehibe iray miosindra, antsy fitondra miady, lefina marandoa ary fanamiana mpitandron'ny filaminana maromaro sy t-shirt iray feno rà tamin'ny famotorana natao tamin'ireo jiola ireo no nilazany fa nitondra moto izy ireo rehefa manendaka olona ka amin'ny faritra ahafahan'ny moto mandositra no anaova ny asa ratsy ny kitony ny avarabohitra finany apita tafika andorany fotsy Mahamasina ary Isotry. Laza ihany koa izy ireo fa anaovan'ireo fanamiana mpitandron'ny filaminana ireo ary rahona ny hotifirina ny olona rehefa mitady hanohatra azy ireo. Nidoboka eny an-tanymora moa izy ireo rehefa natolotra ny fitsarana ny asabotsy 20 septambra farany teo.
tahaka ny mahazatra nakatonatsika ny fampahalam-baovao amin'ity hariva ity maresaka avy any ivelany trangana Ebola 10 vaovao indray no voapirofo mahatratra 70 ireo razana hita ka nalevina tao anatin'ny 2 andro farany nanaovana ny fitetezana tokantrano nataon'ireo mpilatsaka an-tsitrapo tao Sierra Leone. Maro neuf ireo kia nahazo tamin'ity hetsika ity no nilesoka hita teo anivo ny fahaizan'ny mpilatsaka an-tsitrapo fanadina teo amin'ny sarin'ny France 24. Nandritry ny 3 andro nandrarana ireo mponina Sierra Leone tsy voaka ny trano fonenany. Miisa 3 alina ireo mpirotsaka an-tsitrapo teto tokantrano ray faingo 5 tapitrisa. Tanjona anazava misimisy kokoa ny fomba fisehon'ny aretina Ebola sy ny fepetra tsotsotra ahafahana misoroka izany. Naomby ny fitetezan-tokantrano nataon'ireo mpilatsaka an-tsitrapo ireo araka ny taritra navoakan'izy ireo. Trangana Ebola 20 vaovao ny voapirofo ary mahatratra 70 ireo razana hita ka nalevina tao anatin'ny 2 andro farany nanaovana fitetezan-tokantrano nataon'ireo mpilatsaka an-tsitrapo tao Sierra Leone ireo. Hetsika izay nahazo kiana maro avy amin'ireo manam-pahaizana momba ny fahasalamana. Tsy hitondra vahaolana amin'ny ady amin'ny Ebola ity hetsika ity raha ny hevitry ny eo anivon'ny Médecins Sans Frontières. Akoatra ny tsy fahampiany ny fiofanana nomena ireo mpilatsaka an-tsitrapo ireo, eo ihany koa ny kalitaon'ny fitsaboana omenany amin'ny faritra andrefany Afrika ankehitriny. Raha tsy hivina ny farany herinandro lasa teo, nanambara ny lehiben'ny Médecins Sans Frontières miasa any an-toerana fa sarotra ho andreo voamerana ny fahasalamana ny ahafantatra ny olona iray voan'ny Ebola noho izany ilanatra kefa manokana. Ho an'ny Sierra Leone manokana dia tafakatra 280 ny olona matin'ny Ebola hatreto raha toka 320 manerana ny Afrika andrefana. Dia ny fanadihadiana mahakasika ny Ebola ihany koa no hoentsika manakatona ny fampahalam-baovao tamin'ny teny malagasy tamin'ny tianio ity saorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany sampana fampahalam-baovao dia mbola manome fotoananao ao anatin'ny fampahalam-baovao amin'ny teny frantsay amin'ny valora sisa sasany ny tena kosa metraka ny veloma ho amin'ny rampitso tahaka izao indray veloma toko.